Isaora selena isaora ay yetana Andriamantsy sy ny fiangonana isaora selena dia manaiky Yesomatina uvady manaraka fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity an'ity. Ito na siya naman sa simpiangonana isaora kutumanin sa Pierre Tomas managi anura malalapan sa Lydia Fatu manarakan fumba fanambadiana Kristian manungkang unity. Ito na siya demansan sa fiangonana isaora malalapan sa Veronique dia manaiky anora kutumandim sampera uvady manaraka fomba fanambadiana amin'ny kristiana makoatra an'io. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana izaho manana Gustave Orlando dia manaiky anao azavandandray Simonety Diamona uvadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro ity. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana izaho azavandandray Simonety Diamona dia manaiky anao Andriamatoa manana Gustave Orlando uvadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana isaora rotoary malala Jean-Claude Roland dia manaiky anao raha harlelona fanomezantsosany Clara uvadiko manaraka ny fomba kristiana manomboka amin'ity andro an'ity. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana isaora harlelona fanomezantsosany Clara dia manaiky anao rakotoary malala Jean-Claude Roland uvadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro ity. Isaora kuto malala fanomezantsosany Marcela. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana isaora kuto malala fanomezantsosany Marcela dia manaiky manapakatra ny Elizabeth sy ny uvadiko fomba fanambadiana kristiana amin'ity andro an'ity. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana izaho Lezy Alfonsina dia manaiky anao rakoto malala fanomezantso Andriamijoro Gino Marcelin uvadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristiana manomboka hatramin'ity andro an'ity. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana izaho miandry sosolofo tojo dia manaiky anao Raoul Nirinaty Clara uvadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro ity. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana izaho Raoul Nirinaty Clara dia manaiky anao raha miandry sosolofo tojo uvadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro ity. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana izaho Rasimbazapremo Felix dia manaiky anao Ravololo Nirina Martin uvadiko manaraka ny fomba ny fanambadiana kristiana ity andro an'io ity. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana izaho Ravololo Nirina Martin dia manaiky anao Rasimbazapremo Felix uvadiko manaraka fanambadiana fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro ity. Ito na Andriamanitra sy ny fiangonana izaho Kalazanselsa dia manaiky anao Jesu Fagatiana uvadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro ity.
Tonatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izao toerely fifankatina dia manaiky anao afakalazany Serge Vato hatramin'ity andro ity, manaraka ny fomba fanambadiana kristiana hatramin'ity andro ity. Niaraka ianareo hiara-manonona ny fanekenao inan'izay amin'ny vadinareo avy na mitombo hareny sikana amin'ny malahelo dawary isa roa telo sikana amin'ny malahelo. Hello guys, welcome to the first video tutorial on Android app. Famantarana ny firaisanareo Simba sy ny fampikisonareo amin'ny tompo dia samy ametaka zany eo amin'ny vadiny avy amin'ny teny mafy fa mety ho eny fiangonana fotsiny amin'izao ny teny izay ataonareo teny mafy any lehilahy zao no manao peratra dawary any eo amin'ny tanana ankavia apetraka amin'ny peratra takan'ity peratra mariazy eto tanakity teny mafy efatsy omeko anao ty peratra ty salan'ireny miantso anetrany vehivavy aloha manao voalohany lehilahy aloha manao voalohany famantarana fa izao efa nampiakatra anao ho vadika fanambadiana kristianina manaraka ny fomba fanambadiana kristianina zay vehivavy ray zany zao vehivavy aloha tenetika verinareo fotsiny izy omeko anao ty peratra ty ho mariky ny fahatsiarovana fa ianao efa nampiakatra ho vadinao saroa telo ny dawary ho mariky ny fahatsiarovana fa nampiakatra ho vadinao manaraka ny fomba fanambadiana kristianina zay dawary empiakely misy zavatra mantsy azo miaraka fa misy zavatra tsy maintsy atao tsirairay Hello guys, welcome to the next video tutorial on Android. Amen. Andriamanitra railareo ambotsaka be dehibe fitahironareo amin'ny alalana sy fikambanana masina zao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Ho sainy ray sy vavy iray any iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray Jesosy Kristy mitsika. Ho tahiny Jesosy tokatranonareo. Amen. Manaraka fandraisana tanana fanafika tsara sao tsara tarivitsy raha hoe soma amtina Olivier sy raha farany Soelen ko satria efa ny fanaiky eto masin'Andriamanitra sy ny fiangonanareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakamba n'Andriamanitra aoka tsy ho sarahin'olona. Amen. Ary Andriamanitra railareo ambotsaka be dehibe ny fitahironareo amin'ny alalana sy fikambanana masina zao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainy ray sy vavy iray iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray Jesosy Kristy mitsika. Jesosy hitany tokatranonareo. Amen. Manatona kaikaiky hafa manjary manakatra lavitra manatona kaikaiky ety.
Rakoto Mandiby Jean-Pierre Thomas sy Rahary Malala Fanja Véronika. Satria efa faneketo mason'Andriamanitra sy fiangonanareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakaman'Andriamanitra aoka tsosarain'olona. Amen. Ary Andriamanitra renareo ampotsaka be dia be ny fitahinanareo amin'ny alala azo fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainy iray sy vavy iray ihany. Iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray Jesosy Kristontsika ho tainy Jesosy hokatranonareo. Amen. Manana Gustave Orlando sy Razafy Ranaivo Simonette Emon. Satria efa nifanakety mason'Andriamanitra sy ny fiangonana nareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakaman'Andriamanitra aoka tsosarain'olona. Amen. Raisa sotra. Ary Andriamanitra renareo ampotsaka be dia be ny fitahinanareo amin'ny alala azo fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainy iray sy vavy iray ihany. Iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray Jesosy Kristontsika ho tainy Jesosy hokatranonareo. Amen. Aza tosika ry olona le fandondena. Manapinakaiky. Rakotoary Malala Jean-Claude Roland sy Rahary Nenina fanomezatsoa Zany Clara. Satria efa nifaneketo mason'Andriamanitra sy ny fiangonana nareo fa nitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakaman'Andriamanitra aoka tsosarain'olona. Amen. Raisa tsotra. Ary Andriamanitra renareo ampotsaka be dia be ny fitahinanareo amin'ny alala azo fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainy iray ihany sy vavy iray ihany. Iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray Jesosy Kristontsika. Amen. Tanto hokatranonareo Jesosy. Amen. Rakoto Malala Andria mijoro fanomezatsoa sy Nezy Alfonsine. Satria efa nifaneketo mason'Andriamanitra sy ny fiangonana nareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakaman'Andriamanitra aoka tsy ho ampisaran'olona. Amen. Raisa sotra. Ary Andriamanitra renareo ampotsaka be dia be ny fitahinanareo amin'ny alala azo fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainy iray sy vavy iray ihany. Iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray Jesosy Kristontsika. Tanto hokatranonareo Jesosy. Amen. Ramiansoso Lofotojo sy Raolonyaina Antanelina Clara. Satria efa nifaneketo mason'Andriamanitra sy ny fiangonana nareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakaman'Andriamanitra aoka tsy ho ampisaran'olona. Amen. Raisa sotra. Ary Andriamanitra renareo ampotsaka be dia be ny fitahinanareo amin'ny alala azo fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainy iray ihany sy vavy iray ihany. Iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra ray Jesosy Kristontsika ho tainy Jesosy hokatranonareo. Amen. Ratsimba Zafy Raymond Félix sy Ravolonyaina Bao Martine. Satria efa nifaneketo mason'Andriamanitra sy ny fiangonana nareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakaman'Andriamanitra aoka tsosarain'olona. Amen. Raisa sotra. Andriamanitra renareo ampotsaka be dia be ny fitahinanareo amin'ny alala azo fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana
ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vavy iray ihany iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra ray Jesosy Kristy ntsika ho tahiny Jesosy tokatranonareo amen. raha faralahy Jean Serge sy Joely sy ny Faratiny satria efa vakitrareo mason'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakaman'Andriamanitra dia aoka tsy ho ampisarahy olo. Amen. Raisy fisotrano. Andriamanitra rainareo ampirotsaka bebe fitahino anareo amin'ny alala zao fiamanana masina zao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiolonana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray ihany sy vavy iray ihany iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra ray Jesosy Kristy ntsika ho tahiny Jesosy tokatranonareo amen. Zao isarakely ampanofitsika ndreto olondreto satria mariazy moa ty. Hello guys, welcome to the next video tutorial on Android app development for beginners. In the last video we have seen how to install Android system and how we can do the Android Studio. Vita mariazy ianareo hatramin'izay ianareo dia tokantrano tany fotsiny. Zao ianareo vita mariazy zao zany vao tena manomboka ny fifankatiavana mpivady. Ao tsara avaozy ny indray dia ho marika ny fifankatiavana asitsika mifanoroka kely reo raiky zany ary samia mifanoroka kely ary mba falifaly fa sasa mototra be motomototra zany faly be alefa re zay alefa aizany sasany to tsy manao mihitsy amy voalohany aloha voalohany iza navita faharoa fahatelo fahaefatra mbola tsy navita in here in the quick start menu you will see some options. The first option is the start a new Android Studio. Mahafinaritra fa dia ho tahiny tompo tokatranonareo mahazo miverina eny amin'ny toerana aloha ianareo. Mahafinaritra. Petraka amin'ny fiangonana vareraka tsika fiangonana iray aloha dia mety manaraka reto iray zao. Sady mivavaka no mijery spectacle androany. Awar, mandrosonay ianareo ry zanaky malala. For example, my application, or I can change this to hitantsika androany eto koa raha zany zaka androany. Satria efa vita ny teny fanorenana ry havana malala. Satria efa vita ny teny fanorenana rehefa nandre zany fanorenana zany avokoa ianareo. Fa ankehitriny ary zay manontany ianareo eto mason'Andriamanitra izay tsara tsika sy aneo ny miafinaompotsika amin'ny andro farany. Ary eto anatrehany fiangonana fanatrika tsara amin'izay ianareo. Fanatre tsara. Ianao va raha lehilahy mandray tokoa andra vehivavy izay manatrika anao ho vadinao. Zay vao tena nahy fiondelahy. Ianao va raha vehivavy mandray tokoa andra lehilahy izay manatrika anao ho vadinao. Andeha ary amaly zao fanontaniana zao ianareo. Mo manaikitra va ianareo fa hanaraka marina izay lazain'ny tenin'Andriamanitra momba ny fanambadiana? Mo manaikitra va ianareo fa hitondra sy hitaizany zanakareo amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana ary ny fahendrena ahatonga azy ireo ahalala sy hanompo an'Andriamanitra araka ny finoantsika kristianina. Aokary ianareo hanambara ny fanekenareo eo ampahabe maso tanatrehan'ny fiangonana sy Andriamanitra eto ambonin'ity alitara masina ity. Teny mafy tsara daholo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izaho Rakotondrasoa Edmond dia manaiky any Razaferso Faratina Bakoly ho vadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristianina amin'ity andro ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izaho Razaferso Faratina Bakoly dia manaiky anao Rakotondrasoa Edmond ho vadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izaho Rakotoary Malala Bruno dia manaiky anao
andria feno manana voniary lala zany hovadiko manaraka ny fomba ny fanambadiana kristianina hatramin'ity andro ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao andria feno manana voniary lala Jeanie dia manaiky ianao rakoto ary malala Bruno hovadiko manaraka ny fomba ny fanambadiana kristianina hatramin'ity andro anio ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao rakoto ary malala mamy zanao dia manaiky anao raha Jaonary ny aina Marie Elalie Etienne hovadiko manaraka ny fomba fivavahana kristianina hatramin'ity andro anio ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao raha Jaonary ny aina Marie Elalie Etienne dia manaiky anao rakoto ary malala mamy zanao hovadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro anio ity. Aoka angina trantsika. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao raha Narvelo Martin dia manaiky anao raha manana Ernestine hovadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristianina amin'ity andro anio ity. Zero tsara le olona anaovana fanakina fa tsy ary a. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao raha vao ary manana Ernestine dia manaiky anao raha Narvelo Martin hovadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao randriana Tino Manitsarinjaka. Tsakaiky micro. Dia manaiky andrasana monjy Marie Françoise hovadiko manaraka ny fanambadiana kristianina hatramin'ity andro ity. Hatramin'ity andro anio ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao raha zanamonjy Marie Françoise Rosette dia manaiky anao randriana Tino Manitsarinjaka hovadiko manaraka ny fanambadiana kristianina hatramin'ity andro ity. Savarasavina be Jean-Claude eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia abeokatra nanora inginirina Olias hovadiko manaraka ny fomba kristianina hovadiko amin'ity andro ity. Izao raha zanan'ora aingonirina Oliarso dia manaiky eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao raha zanan'ora aingonirina Oliarso dia manaiky anao raha zafindrabe Jean-Claude hovadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro anio ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao raha Zafitsilanina Théodonné dia manaiky anao raha Solomapionina Freda hovadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro anio ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao Solomapionina Freda dia manaiky anao raha Zafitsilanina Théodonné hovadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao rakoto mandimby Zanzaka dia manaiky anao Ramatoa Saonjanirina Eliana hovadiko manaraka fanambadiana kristianina hatramin'ity androany ity. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, izao Saonjanirina Eliana dia manaiky anao Andriamatoa rakoto mandimby Zanzaka hovadiko manaraka ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro ity. Nasiny Andriamatoa mihitsy ny azy farakeny mahafinaritra. Dahorantsika isa 2 miaraka tsika na mitombo. Aokary reniperatra reny izay efa natao eny am-pelantananareo a ho marika sy fahatserovana ny firaisana rotsosimba sy ny fampitokisanareo ao amin'ny tompo. Dia miteny zao ny lehilahy, allo teneniko tsara aloha, omeko anao ty peratra ty ho famantarana sy fahatserovana fa izao efa nampiakatra anao vadiko manaraka amin'ny fomba fanambadiana kristianina. Ndao arinareo lehilahy sady mametraka peratra. Tenena mafy. Hello guys, welcome to the first video tutorial on Android app development for beginners. Now I'm not going to give you the
basic Awar, brief vehivavy ray zao. introduction of Android because you may know Ndasa aloha za maika be aza maika be omeko anao ty berary ty ho maritsy ny fahatserofana fa ianao efa nampiakatra ho vady manaraka ny fomba ny fanambadiana kristianina. So I'm going to start this video series how we can download and install and configure Android app development environment. We are going to use Android Studio to develop So to configure Android Studio, first we need to have Java amin'ny fifandrano ny fanambadiana. Miamta kely ianareo rehefa malala tsangana ny fiangonana satria fahavolombelona zany isika. and configure the environment variables. And in the next video, I'm going to show you how you can download and install Android Studio and configure it to develop Android applications. So let's get started. First of all, Java. So satria efa nifanekiteto masin'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho sarahin'olona. Amen. And most probably the first link here will appear from ary Andriamanitra rainareo ampotsaka be dehibe ny fitahinonareo amin'ny alala zao fikambanana masina izao dia manitry ny faharetana sy ny fiononana pra-hevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho sainy iray sy vavy iray ihany iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika ho tahiny Jesosy ny tokantranonareo. Amen. You may see two options. One is NetBeans with JDK 8 and second is Java platform. So NetBeans is IDE to develop Java applications. Require this. satria efa nifanekiteto masin'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho sarahin'olona. Amen. Options for downloading Java JDK for ary Andriamanitra rainareo ampotsaka be dehibe ny fitahinonareo amin'ny alalan'izao fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho sainy iray sy vavy iray ihany iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika ho tahiny Jesosy ny tokantranonareo. So just click Amen. the option I accept, and in here if you are running Windows 8, it's most probable that your operating system is 64-bit operating system. So I'm going to download this 64-bit Java executable file from here. So just click this JDK minus satria efa nifanekiteto masin'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny the fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho sarahin'olona. Amen. Raiso ny tsodrano which is an executable ary Andriamanitra rainareo ampotsaka be dehibe ny fitahinonareo amin'ny alalan'izao fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho sainy iray sy vavy iray ihany iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika ho tahiny Jesosy ny tokantranonareo. Amen. And I will say yes, and it will prepare the installer for us for installing Java. And once this is prepared, Ranarvel Martin it's easy to install sy raha vao ary manana Just Ernest need to Tim click some satria next efa nifanekiteto buttons masin'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny install, fanambadianareo araka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho sarahin'olona. Amen. Raiso ny tsotrano ary Andriamanitra rainareo ampotsaka be dehibe ny fitahino anareo amin'ny alalan'izao fikamanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho sainy iray ihany sy vavy iray ihany iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika ho tahiny Jesosy ny tokantranonareo. Amen. Ezaka foana tsika angingina ry havana malala reo tompona ndraikitra dia mba tsy resaka mafy be fa mba samy lamina tsara. Randriana Altina Randriana Altina manitra Aronjaka sy Razana Mamonjy Marie Françoise Rosette satria efa nifanekiteto masin'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa amin'izany izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho sarahin'olona. Amen. Raiso ny sotrano ary Andriamanitra rainareo ampotsaka be dehibe ny fitahinonareo amin'ny alalan'izao fikambanana masina izao. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho sainy iray ihany sy vavy iray ihany
iarana reo mankalaza n'andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika hotahiny Jesosy ny tokantranonareo JDK amen. stands for Java Development Kit and JRE stands for Java Runtime Environment. So for our purpose, for developing app on Android Studio, we need this JDK. So what we need to do is we need to set the environment variable for Studio. aoka tsy ho sarahin'ny olona amen. I will copy this path from here. Ary andriamanitra rainareo ampirotsaka be deabe ny fitahinonareo amin'ny alalan'izao fikambanana masina izao dia manitry ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainy iray sy vavy iray ihany iarahanareo mankalaza n'andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika hotahiny Jesosy ny tokantranonareo amen. Going to go to the system, so just search for system, and in the system we are going to go to advanced system settings. Okay, so go to advanced system settings. Freda And in here, satria efa nifanaiky teto masin'andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'andriamanitra koa amin'izany izay nakaman'andriamanitra aoka tsy ho sarahin'olona amen. Raisy nitsotrano ary andriamanitra rainareo ampirotsaka be deabe ny fitahinonareo amin'ny alalan'izao fikamanana masina izao dia manitry ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainy iray sy vavy iray ihany iarahanareo mankalaza n'andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika hotahiny Jesosy tokantranonareo amen. Java_home all in capital. So Java_home everything is capital, so you should do raha koto mandiby zany zaka sy sahondra ny irina ely ihany ko satria efa nifanaiky teto masin'andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'andriamanitra koa amin'izany izay nakamban'andriamanitra aoka tsy ho sarahan'olona amen. Raisy program file /java/jdk. Ary andriamanitra rainareo ampirotsaka be deabe ny fitahinonareo amin'ny alalan'izao fikambanana masina izao dia manitry ny faharetana sy ny fiononana ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho sainy iray sy vavy iray ihany iarahanareo mankalaza n'andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika ary hotahiny Jesosy ny tokantranonareo amen. Verina kely amizay aloha fanatrika eto amizay eto amizay tsika verina kely ataony amizay natrika kely aloha fanatrika kely tsika aloha eo eo amin'ny misy anareo any fa mandeha lavitra loatra fanatrika tsara manatrinatrika any amin'ny hafa fa ianao ihany vady any atriany manatrika tsara ny fanambadiananao zao fanatrika tsara ataovy mahitsy tsara fa zatao bilaka le ataovy mahitsy tsara mangary ataovy mangery fa ato fa zaza bilaka ary miatakatafa so irany io zay ireto dia mpivady efa niorina tokantrano efa niorina zao dia manavoany fifakatiavana ka matoa manavoany fifakatiavana dia vonina anavao koa ny fitiavana zay ka dia mifanoroa kely ary hitanay aloha fa tena ao zany fitiavana ro zany jereko tsara aloha aydray ary misy manao sara toko dia mifankatiava tsara ivavaka isika tsangana daholo ny natao mariazy rehetra mipetraka amin'ny fiangonana mipetraka ny natao mariazy rehetra ihany no mitsangana vavaka isika indre ny fifaliana Andriamanitra natanteraka zao mariazy zao fitsofan-drano hitokantrano efa niorina fanamasinana fanambadiana dia raina ny voninahitra ao tsy sanatria fampisehoana hifalifaliana tsy zany ihany fa tao anatiny koa zany fa tena fifamatorana eo anatrehan'Andriamanitra ka mba ho azon'izy ireo nitsotranonao maro farasy dimby ary anana ny ampy amelomany ny ankonany da io ireo tokantrano rehetra anao masinina androany tamin'ny alalan'ny fiangonanao tamin'ny alalan'ny sampana zay nikarakary zany voninahitra ny eo anao Andriamanitra ka raha sendra tsarotra izy ireo dia hotahinao ka hifikitra aminao ary tahinika mandray fahasoavana sy fitahina be deabe avy amin'Andriamanitra dia tsy hanadino an'Andriamanitra satria efa naorina teo ambony vatolampony teninao ny tokantranon'izy ireo zao
dia raina ny voninahitr'andriamanitra ny fiadanana ho an'reto mpanomponao reto. Amen. Vita ny mariazy. Azo mipetraka amin'izay. Ahoana izany efa? Olona efatra ihany no miakatra etya anao soni. Marika fa efa navita soni daholo ny rehetra. Fa reo olona efatra reo any filohan'ny komity sy ny président fifoazana, reo no manao sonia ny boka. Tsy misy soni maharitra adiny ray tsony. Dahoary. Feon-java-maneno zany zao ao anatin'ny feon-java-maneno dia mitsangana daholo ny olona rehetra izay nantsiaro fa nandray fahasoavana, zany hoe natao batisa, nanao batisa, vita mariazy, dia tsika dekona no mitaty ny rakim-pahasoavana mba tsy sy ny fivezivezena satria tery ny fiangonana androany. Dia ao anatin'ny feon-java-maneno ataovy amin'ilay feon-java-maneno mahafinaritra dia isika zay manao sonia ety amin'ny aldara. Dahoary.
nefa nahavitany raka izy rakosaorany mipetrapetrany afaka malala misoran'andriamanitra no nyfanatyarahany zao mbola manosika moa amin'ny famaraparana fotoana tsisy akory ny asa sy fampahirezana tsisy ko ny fanaisana fanasany fa efa nampiombona antsika rehetrarehetrarehetra sao dia irany any ny atopira zay tomponanjara ary aorina zany dia ao anatin'izany rehefa mivakomana ianareo tompona ndraiky to amin'ny sampana tifazana tsika rehetra ihany ko tsika rehetra ihany ko zay nandraiky tany amin'ny sampana sy ambanana eto amin'ny fiangonana fa iaraba ny sampana tifazana tsika taty jobily volafotsy da hoare tao dira zanako zay tomponanjara fitsay avy dia miomana ianareo tompona ndraiky to amin'ny sampana tifazana dia fa afaka ndrety ianareo mba rabavitaniro tahoary
Ibakuba na mjira mali msikia ya malala hapa kajina kisiru manulu grup tinggal Saga na kusoni samba kuasa narita ana ujira vanif nyato mbat kata ibakuba na tsiu bani ba yo Susan ni latihan Petapa kata sendiri dia berkata
dia mbola manonona ny fiadanany tompo amintsika tsiraiavana ny amin'ny alahady fa 17 volana oktobra taona 1910 andeha riavana ny salamo fa 7 amby 20 amby 100 sokafotsika eny an-toerana ny andininy fa 70 sy ny fahavala amby 10 tiako anao mba hiara-maky an'io tsika rehetra imbonantsika amin'ny Davida ny salamo fa 7 amby 20 amby 100 ny andininy fa 70 sy ny fahavala amby 10 salamo fa 7 amby 20 amby 100 ny andininy fa 70 sy ny fahavala amby 10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy endre zava-tsy ho ampy indrindra ny hevitra ao Andriamanitra akory ny amaronisany raha nisy azy aho dia maro isa lavitra noho ny fasikizy raha mifoa ao dia mbola aminao ihany amen imbonana amin'ny Davida riavana zany teniny zany ny amin'ny atsaran'Andriamanitra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny amin'ny tian'io ty tsy ny an'io ihany fa ny amin'ny mandrakizay tsika dia zany tenin'Andriamanitra zany no entina hiaravana tsika fiangonana ny amin'izao andro jobily volafotsy zao fandaminana ny fotoana tena ezaka mintiny zay tena zava-dehibe sy tena zavatra ho ambara amintsika rehetra ny amin'ny tian'io riavana 5 ny fifoazy rehetra amin'efitsika Masalema ny tsia fa vita moary niaraka tamin'ny synodam-pahatany efa beno lazaina tao fa ny zavatra fotsiny dia zao hoe maninona mo ny amin'ny hoe androany ty no zany hoe mariage faobe zany hoe batisa faobe zany zao riavana ny fifoazana foibe efitsika amin'izao dia manao vina mihitsy ny mampianatra fa ny olona hiditra mpianatra dia tsy maintsy olona vita soratra vita mariage ary zany nitongona vavolombelona hoe maninona mo raha tomboka zany amty mba iomonana amin'izay aman-dreny amin'izany vina tsara loatra ary vina ny fiangonana zany fa raha mijoboka amin'jerytsika ny JKM zao fa manana vina amin'izany amin'ny herintaona resakafon'Andriamanitra ny anao an'izany soratra sy ny mariage faobe zany ziavana natonganay ny jobo vavolombelona ny tory ny filazana tsara mba ho amin'ny reto rahalahy sy anavavy eto fa asa mo any aorianany na amin'ny fotoana ty raha mba misy amindreo manolo tena ho mpanompon'Andriamanitra amin'izany fiandro zany efa mba misavasava lidinga anankiray izay mampiaolao ny sainy hoe zatsy vita soratra zatsy vita mariage efa mivaza azy amin'ny ka na tsy eto izy nidy na any amin'ny fiangonana afany
mandray azy fiangonana amin'izay afasisy zay mbola tsy maintsy atao aminy sy atonga mandreny mitandrina any amin'izany toeran'izany ny faharoa avana dia izao misaotra an'Andriamanitra sy ny mpitandrina sy ny baom-piangonana fa raha natao zao hevitra zao naposaka tamin'ny ray aman-dreny dia nanaiky ampiavana izy ireo ary zany no anazavana tsika fa indraindray tsika mantsy amin'ny fifoazany ity dia ny manoka devolon'ireo fa tady tsara fa anatin'ny tsifika fandaminana voalohany amin'ny fifoazana mitory ny filazantsara tsy hoe aitsaka fotsiny hoe mitory fa tena voasoratra zany mitory ny filazantsara mandroka devola ty amin'ny larana fahatelo mametra tanana ty amin'ny larana fahaefatra nidikan'izany miain'izany tsika fa torina reo olona reo mba tokatrano sambatra anjakany Jesosy Kristy tompo ny varo miavana tsy fotsy raha tsy andaona ndreto misy mety gaby nareo hoe lava be zany mamyrasy namany zany eo zay brao misy ny komity reo ny fadimy ambolo taona tsy maintsy miara-niasy zay ny am'izany ezaka lava ny ezaka sarotra ezaka makadiky lehibe ny am'izany fanafotosana zany ediny tsy miandraikitra eo amin'ny fanaovana zao jobily volafolo zao ary dia isorana an'Andriamanitra efa vita ny ampahany fa zao mbola misy zavatra tena vao eo ampiry raha lazaina dia hoe vao misasaka ny lalana ireo nefa mino fa lay Andriamanitra efa niteny tamitsika tahaka nyteny faneva hoe mifoaza tatero ny fanofonao dia anome fahendrena ary isorana sahady tsika rehetra fiangonana nizany izy teo amin'ny fanohanana amin'ny vantana ny hitamaso teo amin'ny fitondrana ambavaka tena tsotsotra tahaka ny vontsika navana tahaka ny ketsy fa tena taondray manao hoe misaotra nareo zay fa mamy sy tena silaka indrindra nataonareo taminay ny fahatelo iavana dia zao misy ny am'izao misy vata zay ery misy vata eny ivelantsika eny indrepandeha isa-taona ihany zay tsy ny fifoazana ihany io fa le sampana valo atao anatin'ny etikemy dia manao raky zay manao fanampiny zay ho an'ndray aman-dreny any amin'ny foibe fifoazana raha sitraka ny amin'ny asa zao taterahana fa ho an'tiotonty ny amin'ny taona dia zao no hoe hotoizana ndray le tsangam-bato eny amin'ny kolejy ako fantatitsika fa ny fifoazana etikemy dia nanao trano ho an'ny mpitantana telo ambin'ny folo mianaka eny amin'ny kolejy vato dia amin'ny tonty ho ampiakarina riana ndray ny trano ezaka lehibe zany ka raha mba sitraka ny anoanana ny andraisana anjara misy rakitra misy vata efa miraritsika eny amin'ireny anina reny dia mba ataotsika eo zay mba foitsika anoanana zany ray aman-dreny iombonana any amin'ny foibe any mba zaho manao zany asa fitoriana ny filazantsara izany zavana eo amin'ny didy avana ato amin'ny fiangonana dia tena mandray anjara zay ao ny didy fanorenana zay atolotra ampitiavana ho an'ny fiangonana manao zay mitsangam-bato fa misy ny fandaminana tsy maintsy mbola ifanaovana ary efa mizatra efa nekena dia tsy androany no atolotray ny amin'ny tsangam-bato ny raha matotelo mianaka fa mbola isy fotoana anaovana an'izany diavana manaraka an'izany eo amin'izao asa lehibe zao ozy mondray aman-dreny mitandrina hoe ny tenin'Andriamanitra tsy mba vidina fa zay kosa ray aman-dreny dia nahatsapa fa tena tsy nisaraka taminay ianao indrindra fa nareo mivady ny amin'ny vavaka ny amin'ny asa zay natao hatrany amin'ny fitsaranatsika nianaka teny anosy namono andro anao namono fotoana nampianatra andreto raha lasiana bavy reto dia mba misy avy amin'izy eo sy avy amin'ny komity sy ny braony fifoazana zavatra kelikely ho anareo mianakavy atolotra ampiavana tokoa ka dia raha isao mpiavana fa vokatra avy ety amin'ny zanaka to ny tsy hoe farany riavana manana vahiny tsika ary dia tena miaravatsika rehetra misy eto ny solotena ny aina miasa fanjakana amin'ny tompona andraikitra isorana nareo manatrika anay misy koa ny vahiny avany ambala vaotseny Paris nitaky atao hoe midera ny fifoazana zao riavana am'izao fotoana zao dia nanangana ny foibe fifoazana etikemy io zany ny solony saotra sy dera lefa entsika mandeha anoany ho atsika etikemy rehetra izy rehetra misy hira ho ataony aveo
raha riva sasany izy ho avy eto fa ny ampahany mba ho aseho kely amitsika eo ihany rehefa avy eo dia mino raha riva sasany tahaka izao mitsitsika mba tena hoe niany aza lavitra zany ambala avao zany tonga ety dia vao maiky aveitsika faty zay ihany misy avany Tomasina FJK matana ambao saintsy Betely nitarika atao hoe taloha tonga eko ao afarafara ao izy hira koa izy aveo mba haneo amitsika Yerusalema vaovao fa miombona am'izao fankalazana zao dia entanina riavana rasikakao tsy misy fidirana io ana iariva io fa misy valopy any ary misy zanaka ireo aninona mo izarany valopy eo efa mirava aveo ianao zay mbola tsy nahazo dia raisina riavana mpitiavana zay azotrao ho fanohanana an'izao asa lehibe izay taterana zao dia raha riva sasany zany manomboka ny rinjakira lehibe zay ataotsika eto dia misy ny fanaminy ho andreto zanaka atao etompiry vao fotoana vitsy any no nisiny zany antompiry ny fifoazana sy ampitezana aza matahotra raha lasy anabavy hoe misy antompira fa efatray zany ato fa tampastera teo aloha dia efa nifanaiky teo masony vrao-piangonana hoe ahoana moa izy reto ny président tsotra mono nataoko tam'izany tena manaraka fandaminana tezay ny fiangonana ary ambany fiahina vrao mivanta amindreo tsy mirarakitra zanyreo tsy mirahany zanynareo aza taitaitrinareo hoe tsy rarakitra nday azany am'izao fa zao kosy rehefa mba asa fampaherezana lahady fahatelo mamy fifoazana zay dia mba mihira reo zanaka ireo mivoaka zay atsindray amandehanrehetra dia mandeha reo zay nanajona ianreo fa tsy misy ny hoe dia itovy amin'ny atsy fa fantatray ny fandamina eto ny fiangonana tena manaraka an'izany zay ary zany no mamy fifoazana tezay ny fiangonana manaraka fandamina ny fiangonana manaraka rafitra ny fiangonana fa tsy zay fifoazana mihitsy ny manakotana aza miaiana mosika lasana vavy fa vonony zay taizany anay fa zao konefa olombelona reo zaza tsy anjely tsy hoe misy atao fifoazana izy anjely fa zao mifampitaiza mifampivavaksika am'izay sehatra hijorona vaolombelona fa vavaka mataotsika rehetra riavana mba zahoty fiangonana ty ho mandroso ka ho marina le tempolo hoe raha fatra fanivy zava-panahy dia zay ampandrosony fiangonana no atao zay raha lasana vavy zay fiangonana no tatika amin'ny akapobeny ho atao atsika fa ina-pandehanana eny moa raha misy ianao te hiditra na ny fifoazana any sefala afaka mifanantontsika miaraka ndray am'ireny mitandrina dia samita hin'Andriamanitra ho an'Andriamanitra reny voninahitra amen. Eny arotoko tsy olava tarintsony isorana ny présidenty sampana fifoazana sy ny komity laza zay efa tokony ho lazaina rehetra dia mba angatahako zany zao araka efa fanaotsika dia tsy nangatahako tsika fa etsy zareo sotra nareo riavana fa sazo fa mieritreritra hoe aiza zao le sampana efa etsy zareo tsika borao fiangonana dia ao koa ny sampana velona rehetra sy ny fikambanana velona eto amin'ny fiangonana dia tsakantsika ivavaka tompo malalana io Andriamanitra zay niantso anay ary efa miteny hoe zay manatona dia tsy ho lavitra mihitsy dia indreto zay fa tonga tompo ary tsy nanda ianao nireo fa misy olona koa zay voatonga tsy nanda ianao ary zany tsy falinay vavaka zay ho an'izao sampana fifoazana zao ho an'ny filosiny birao ny sampana fifoazana ho an'ny filosiny komity ho an'ny tanora zay mihira ao anatin'ny sampana fifoazana ho an'ny zanaka ny fifoazana rehetra mba vita be ao miasanao ka tsy verina any aminao foana ny teninao raha tsy efa nahatanteraka zay efa nanarandrao azy zao vavaka ataona izao ho mariky ny fiangonana ho mariky ny fifaliana voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka ny fanahy-masina amen. Petraky fiangonana ny voalohanteny riavana dia misaorana n'Andriamanitra tena misaorana n'Andriamanitra fa lehibe tena lehibe ny fitiavany ary atsapahana zany fa misy tanan'Andriamanitra misy rasa tanan'Andriamanitra miasa eto amin'ny fiangonana. Ny faharoa dia ny fiarabanana nareo ny sampana fifoazana sika motaka ny ebokakondro ny fitentsika malagasy rehefa
miondrika raha ihany atoko mifamadika kely famitsaka dia samba manany ampilafiny any raha ihany sika mitoasainga ianareo manao an'izao fa 5 taona zao dia iverina fa zany mba mampiavaka kely anareo ka ny fanavana anareo tsy fanomezana tombon-dany akory fa filazana ko hoe fanomezana tombon-dany ny asan'andriamanitra zany araba natratra ny jobily volafotsy ny jobily dia androm-panafahana andro anoloana fiainana vaovao ary dia misodrano anareo zay avy amin'izany fanafahana ny olona amin'izay hoe ny fanambadiana dia mila fitamary azy fanafahana ny olona amin'ny lalana zay misy azy ka atao batisany olona mba ho lasany Kristy ho afahany Kristy izy ary dia zany misorana ian'andriamanitra sady hiara-bana anareo ny fatelo dia indreto zay fisorotena ny fiangonana manontolo sy ny sampana velona rehetra ary ny fikambanana velona teo ny fiangonana miaraba anareo zay ravana malala tsy ho lava tary zay fa itsodrano anareo ny tena mataonay tsodrano anareo zay mba aleo alasana tokoa eo amin'ny asan'ny tompo aefa be mandraikariva amin'izany asan'ny tompo zany mbola lavitra ny lalana lentsika ary mbola vonjiro ihany mipetraka eo velana io manazava mbola miparikina ihany mazava io fa mbola ngeza goavana ity fitoriana filazantsara ataontsika eto amin'ny fiangonana ity na dia ny tanàna 67 hektara aza dia tanàna be izay fanambahantsika amin'ny finoana hafa zany ary tsy ady olona kory no atao fa ny finoana no atsoro mba ho lasan'i Jesosy Kristy ho mpanompon'ny olona rehetra ka dia tanteraka reo ane zany zavana malala tanterakatsika zany ary dia mitsodrano mba tanteraka somatsara izany asan'andriamanitra izany izay ary dia marika zany tsodrano zany amin'izao jobilinareo zao dia manolotra izay ny marika amin'izany fahaterovana ny jobily zany fa milohan zany dia misodranareo zay amin'ny ezaka nataonareo amin'izay natolotrareo amin'ny fanorenana ary eo koa natolotrareo anay raha teo ary dia mankasitraka anareo zany amin'izany manateny zay fa ho be lavitra no reto nomenareo anay reto sy ny sagnambato reto no ataonareo an'reto fanorenana reto nomenareo amin'ny sagnambato zay ezaka lehibe zay iverintsika fa hofarana na tsy ela kanefa dia isehony ny voninahitran'andriamanitra izany ezaka zany mbola isy ezaka hafa mantsy ataontsika ary dia hitatsika zany hoentina mavaka antenaiky fa nomiotra lavitra no zay holazainay aza ianareo amin'izany zavana malala dia ndetsika sampana sy fikambanana rehetra izay fiangonana iarabanareo ka zao ny fandaminantsika azy miaraba ny sampana sy ny fikambanana dia ny faran'ny fiangonana sady mandolotra tsodrano dia ny faharoa sady farany kely lazaiko sao adikoa dia faly zay riavana mahitanareo tena nanao akanjo fotsiny akamaroantsika androany mety zay tsy nanana tahakahaka any tsy nanao samanjerotsy dia nanana fotsy loatra fa asotianao vatina marona dia nazary tsy fatadity nanaovako azy fa dia manareo fotsifotsy amo dia mba mety dia arabaina tokoa mahafinaritra be mijerentsika atseorinatsika mandrava manao ezaka kely ihany tsika dia hoe anao akanjo fotsy daholo ray dia mahafinaritra zany efa mahavidiviana ihany akanjo fotsiny indray fa ilaintsika tiam-piangonana io ravana malala teka ho an'izay nanao akanjo fotsy rehetra tsy nanao kosa ty tsy nanana miray fotsika miray fanahy sary fifazana mba miteny kely anareo rehefa voaketo ny fiangonana mirava alo filme eo ny any ivelany any filme eo ny any ivelany any fa mahafinaritra be eo ary témoignage fijorotsika vavolombelona hoe diovitsika ny tanàna ary ataontsika anjakan'i Jesosy Kristy ty tanàna misy antsika ty satsy zay daoara amizay ary ny fifazana riavana malala samy fanarina fampiarabana samy mekanjo fotsy zao tanketsy mainto milala manaraka tanketsa sekolelady fikamana ny autorité sy ny katekista AFF VFF vondrona fototalaika ny sambana manga SVM sy ny firaisan'ny sambana bebe zany zany Ariel Dorcas fikamana ny fampiasa fahasalamana ilehilahy kristianina FMK Mandrony mpampianatra sy mpanabe fanazava stily école nosoloolona fikamana ny ray aman-dren'olona sy ray aman-dreny ary ny estekeny zany indrindra hoe manao be indrindra reny zany indrindra
teny fiangonana ren tompo malalakala Falavanfotoantsika raha izany aza dia isaorako Andriamanitra nohony amin'izay efa nataony misaotra manokana androavatsika ny moa le anankiray misaotra sidera midera fifoazana ary ny pira ny taloha avy any amin'ny efitsika matana bosanka ao tao masina misaotra nareo le avana malala fa tena sitraka ihany fahagavanareo tsy aleto fa eto aleto ny fanokanana tsy aleto Edartuk dia zonresika zay le mila somary akaingana ihany rehefa manazavatra ko arak'izay fa zay soarasika fa dia ny fifoazana tsy dia mitanisa vera vadormira loatra andao atsika ravana malala tsy aiko ny andany rolaninako fa famoza-tso no any ahifanasoa na ny saiko na ny aiko andro volako tsy mamisy olalaiko foko ao anatin'izany izy zany any mitsangany anareo nyzalako malala atokopira ao amin'ny fivoazana fa mitokana ireny fanamina anaovantsika re anaovanareo reny izay ny fitokanana fanamina miamitsika kasiana kely mihitsy aloha tsy mila zany aty amitsika fa mivavaka ny tenin'Andriamanitra zany mitokana ny fanamina tsangana re zanako malala tsika fiangonana iarahira zany izany telo amby valopolo sy roanjato andiny vaivatra verina ny jirony dia zay groupe zay nasehatra am'izay zay dia verina jirony anyreny fanamina eny kototrareo reny mba ho fanofona ny tompo mifoaza tafio ny herinao ziony eo tafio ny fitafinao tsara tare ry Jerosalemo tanàna masina fa tsiditrany aminao mitsony ny tsy voafora sy ny maloto aintsano ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana ary mipetrary Jerosalemo vao ny fatorana amin'ny tendanao ry ziona zanaka vavy babo ivavakasika teninao ho an'ny Jerosalema sy ziona zany olonao teninao ho an'ny sampana fifoazana zany ho an'reto mpanora mpihira ao ny fifoazana reto ihany ko zany ny fitafiana eny kotokotra dia mariky ny fahadiovana mariky ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary mariky ny fahafahana fa afaka tamin'ny fiainany zao tontolo zao ary mitafy fitafiana fotsy ho marika fa efa nodiovina tamin'ny rano Kristy izay reny ny fitafiana tompo hitokananay amin'ny anaranao reny ary tononay ny anarana raisiny zanaka ny fanahymasina ho fitokanana an'ireny fitafiana masiny reny ho amansinao ane zay rehetra manao an'ireny fitafiany reny dia reto zanaka ireto avita be amin'ny asanao amen dia amin'ny anarany Jesosy Kristy zay fitafiana tsara tare tafianareo zanako malala dia mitokana ireny fanamina eny kototrareo reny zay mba ho fanamina fitondra amin'ny asa fanompony zany ho fiderana ny voninahitran'Andriamanitra
ampiseho fifanoafahany kristianareo ary voninahynafaka ny hafa ihany ko manandriamanitra irery any ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. dia izay zany fa ndre miso entina makany an-dakozia misitafinaraka izy tsy oentina metsena koa reny fa oentina mihira fiderana andriamanitra petraka ianareo raha fintiny zao ary aorianany raha misy ny fadirakosorana dia vavaka fangatahana nataontsika dia mifarafarana fotonafotonatsika. Migositsika amin'ny filazanana ny raha ny asan'Andriamanitra. Eny arabana dia miarabantsika miaramy tompo indray manana fiadanany tompo ho amintsika rehetra dia miaraba ihany koa ny sampana fifoazana amin'izao fotoan-dehibe fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona tsobily volafotsy ny sampana fifoazana zao tsy ho lava teny intsony fa dia mampahery ary mirary soa anareo antanteraka ny asa zay efa hividianany tompo anareo satria dia mbola mafy ny asa marina rehefa maro vitaka nefa mbola maro koa mbola miandry dia mahereza indrindra amin'izany asa izany miaraba ihany koa ho anareo avy any alavitra zay efa nitenenina teo ary fanivana fametanana teo atsika raha riva zany tsika mijery an'izay rindrakira lehibe ary mahafinaritra izy io satria dia ny avy any alavitra ary tonga eto amintsika eto maly efa nisy santina kely maly teto tamin'ny fanompavavahana zay tanterahana misy fataparitany ao moa zany midera fifoazana zay efa nitenenina teo avy any amin'ny malavao dia raha tsy diso areo amin'ny sisiny reo nareo dia retsiarina ndraikiray le ny taloha le manona azy moa hafahafa tsy talon tsy talon kiraro akory fa raha jerenareo le lahy daholo reo tsisy talon reo fa fanoratra azy ohatran'ny taloha zay fa le mamaky anazy ohatran'ny taloloha zany zay zany dia raha riva jery azy ireo sika na rehefa dehor izy dia efanao satatra bavarany kely izy roa reo an'izay hira ho atao izay tsobily volamena fa dimy amby roapolo amby zato taona ny efitsika emba mbo himarina fitiavana mizoma ho avy zao valo amby roapolo oktobra amin'ny sivy sasany dia fandraisan-tanana ihany koa ny fahafolo taona na mpitandrina nandraholy aromanga ajaso loreky mianakavy fatatsika tsara paster amivady izay stagiaire teto amintsika eny amin'ny FJKM Ambohitrangano Lovaso dia nanasa olona avy eto amintsika izy dia ngamba président tonga dia ohatrany mba miteny eto ako mba mifandamina amin'izay tsika dekôlina satria dia nanasa izy dia mila omena azy ilay isan'ilay olona izay andeha hoeny atoerana satria eritreretina takany tsy hoe eritreretina koa tena zanaka fiangonana izy satria fatatsika fa dia nahazo fanambadiana tato amin'ny fiangonantsika zany mpitandrina izany avy amin'ny sampana fankalazana fa impolo taona ny fiangonana sy ny sekoly FJKM izy na fahazavana nosy be amin'ny alakamisy fito amby roapolo oktobra ho avy zao amin'ny sivy sasany maraina avy amin'ny sampana vokovoko-manga eto amintsika efa nambara tamin'ny lahady teo fa amin'ny lahady fandraisana enina novambra izy ireo nanao famaranana ny fankalazana ny fatimy amby folo taonany dia misy ny rindrakira lehibe ihany koa zay miaraka amin'ny groupe Zara zay efa nambara tamintsika ny lahady fandraisana zany arivo dia ny fidirana amin'izy io misy anankiroa misy ny 2 arivo misy ny 5 arivo dia 5 arivo ariary araka nambara tamintsika le misy fisariana moto amin'io lahady amin'ny famaranana ny fatimy amby folo taona ny vokomanga io ny sampana la kristianina dia mba mivory rehefa mirava ny fanompam-pivavahana ny raha fiangonantsika dia
ilazana sika sapana sy fikambanana tamin'ny lahady efa nizara calendrier tsisy ninina moa zany zay calendrier teny amiko zay fa misy mbola tsy nahazo dia mba makao amiko koa zay mbola tsy nahazo dia fenonareo calendrier eo amin'ny heritaona izy io averinareo farafatarany lahady fahatelo ny volana novambra satria miankina amin'io nandre fetanay ny calendrier ny fiangonana dia mba zay zany tena iangavinareo sampana sy fikambanana mba hoe tena tsy maintsy mamerina zay nareo mialohan'ny alahady fahatelo satria ezahana ho faranana raha azo atao zay no ezanay ny budget sy ny calendrier ny fiangonana dia ezahana ny vita fin novembre avokoa dia décembre mba tsy mieritreritra ny ninona intsony zay zany mba fiara-miasa amintsika zay amin'ny herinan'io ny alahady ny vakiparitra dia olazaina amintsika dia fasana anay ansika fa mety ivory agnabo sika ny sabotsy ariva andaminana an'izay alahady ny vakiparitra izay faterahana amin'ny herinan'io filazana fanamasinam-panambadiana ry malala aoka ifankatisika fa avy amin'Andriamanitra zany Andriamatosy Rahamatory Rahamaodson Razafy Arso Rasoa Zananoro Marie Edvige Rakotondra Tsimba Relé Razafy Natoandro Adeline dia falamanasanaareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zafy ny zanany Rafalimanana Anitra Nyainy sy Rakotondra Tsimba narindra asina noro lalaina ho taterahany fivonatsika amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny folo ora maraina raha ao angamba dia mba aseho vetivety eo rehefa avy eo raha ao dia aseho vetivety anareo ny fony dia nomenao azy ary nangatahany olony tsy mba nolavinao Andriamatosy Rahamatory Tsimbanosy René Lalao Ravaosolivona Randrianarsona dia falamanasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Ratsimanosy tokony aina Solerjona sy Rado Andrianarson fanjaniaina zay atao eto amin'ny fiangonantsika sabotsy 10 novembre amin'ny folo ora maraina raha mpisaorana sy voady noho ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanay sy ny fahavitan'ny batisan'ny zanakay dia faly misaoran'Andriamanitra izay ka manao izao fanomezana izao manolotra vola 100,000 ariary 50,000 ariary ho an'ny AFF 50,000 ariary ho an'ny sampana fifoazana misaro Jehovah fanako ary zay rehetra misaora ny anarana masina noho ny fahavitan'ny fanamasinana ny fanambadianay dia manolotra vola 80,000 ariary ho an'ny mpitandrina 40,000 ariary ho an'ny président Safify 40,000 ariary misaoran'Andriamanitra lehibe zay fa vita somatsara ny fisoratam-panambadiana faobe sy ny fanompofavahana izay niarahana tamin'ny sonataparitany manolotra vola 20,000 ariary mpitandrina 10,000 ariary ho an'ny midera fifoazana 5,000 ariary ny tarika ny taloha 5,000 ariary dia mangataka ny hira izay iraindra rehetra avy eo hira midera fifoazana izay haitsika moa izy io tsy misy soa ao amin'ny firana fifoazana fa 4,300 dia hiran'ny taloha mitondra ny hotely toreo efa tonga tokoa Jesosy hitady tsy hamonjy ny very misaotra n'Andriamanitra izay vita be folomenada avy ao ankasina ampitan-drano noho ny batisa natao taminay misaotra ny fiangonana sy ny mpitandrina sy ireo mpikarakara rehetra dia manolotra vola 5,000 ariary ho andray amalay mpitandrina mangataka ny hira fototoro ranomaso fivalozana sika rehetra no anatanteraka izay dia izay no raha fa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra raha ao ilay mariazy dia mba mitsangana ty malakilaky isika ao eny izy ireny ao anatin'ny voady dia avy dia ataontsika ao anatin'ny rakitra ihany hoe mpanatazana-drakitra ny manao an'ireny rakitra ratazana fa tsy magety amin'ny altara kory ny rakitra rehefa avy eo rakitra voalohana ny fiangonana rakitra faharoa ny fanorenana ary ny rakitra fahatelo dia ho an'ny tsangam-bato dia samy maray anjara amin'ny zanasika reo ny zanakitsika izay atao mariazy soela eto amin'ny fiangonana fomba tsika moa ny mampiseho azy ireo rehefa hanao mariazy tahaka izao ary dia
ny anankiray hoe mivavaka ho azy reo sika fa ny anankiray koa dia miara-mahitsika hoe ireo izy ireo fa tsy hoe rehefa kaiky mihitsy mary azy dia misy manantona hoe pastera zay ka efa fianceny dia nalainy ihany iny sisy anao an'izay dia zay zany zay dia tsangantsika fiangonana mivavaka ho azy reo indreo ny zanakay izay atao mary azy tsy hoe le atao fiangonana tompo bata io zany fikasana zany fa fikasana tsara ho tanteraka soma tsara satria anao ny tompony fikasana sy ny fanaovana dia masino mandrakarivo reny forimponao reny mba ahafagnana tokantrano tena kristianina miaina marina ny filazantsara ny jesosy kristy ary vavy olombelona eto amin'ny fiangonana zao fa mandray olona mitsodrany olona manamasina olona i jesosy mpamonjy anay ho tanteraka somatsara neny fandindreto ary ho voninahitro andriamanitra zany amen petraka ny fiangonana dia mirary anareo mba afaka somatsara ny zany avy andalala hatreto aloha tsisy ny laza mihitsy hoe tsy mety le anareo fa dia mety tsara mairesa azo petraka mandeha sika rehefa malala iroso amin'ny rakitra isika izao dia ao anatin'ny rakitra sika no manao ny hira voady zay nataontsika teo ary dia ny atopira raha ohatra ka misy atopira topiranjara angatsy tafahira teo dia mihira izy rehefa ao anatin'izany ko dia misy fangatany reo hiran'ny tera fifoazana dia hiran'ny taloha dia hira anankiray ranomasom-pizalo tompo maninona moa le hira iny saiko tsara ranomasom-pivalozana mba ataontsika andinindiny anankiray nga magniny anankiray iny dia avy eo mihira le talosiny tera fifoazana dia mihira ny atopira eto amintsika fatazana anjakitra anankitelo misy ny lakitra vata efa napatseviny fifoazana teo izay maireza tompoko vetivety fotsiny raha mba misy ao nyreniny zazy ty fa tsy hitany reniny zafady indrindra mivezivezy mitadiny reniny eo izy dia mba ianao reniny ray mba mitadiny zanany aloha zao ao a mba mahita nareo avy dia tongoy nira tompo fa ho tapotra elo ndraiky zany
ndre tokoa zay manavaondray ny fihavanana aminao ianao efa niteny taminay hoe mangatady omeny anareo dia atolotra koa zao tolombavaka zao hofangatahana zay rinifonay eo anatrenao Andriamanitra mba ho tanteraka zany ary indro zay manao vavaka mangina mba ho fangatahana zany ro tompo tsy toy ny manakalo tombontsoa aminao zay akory ka hoe manolotra dia mangataka fa nanolo teny zay ary sa mangataka satria zanakao ko dia ino ny fivavaka nofonay ny vavaka mangina tompo vavaka ho an'ny tenanay sy ny ankonanay zany dia mivavaka koa zay ho an'ny firenenay mba ilamina ity firenenay ity mivavaka zay ho an'izao fiangonanao zao vita be amin'ny asa fitoriana ka hitarika ara-pitarena zay maharesy lahatra ny asa samy hafa karazana mivavaka zay ho an'izay tsy tonga teto androany azo fitahina ihany koa an'ireny vavaka zay ho an'ny valom-bavaka omen'Andriamanitra anay zay matoko zay fa ho azonay tokoa zany satria Andriamanitra mba manivavaka ianao ary zao fanoloran-tenanay zao vavaka izao ka mbanay amin'ny vavaka nampianaron'i Jesoa anay manao hoe raineo zay ny Andriamanitra masinna ny eny anaranao tonga ny eny fanjakanao atao anisy tomponao ety an-tany mitaky ny any an-danitra eo anay misy anasa hazo anay ary mamelany kay namelana sy devaka taminay asa mitonanay amin'ny fakapanafa manafany milatsy anao mifanjakana sy niry ary nivinahitra mandrakizay amen petraksika revana malala amarana zao fotoana zao sika fa reto no amarana antsika azy fa hivarana tanteraka manana faharitana risorana ny faharitatsika taona moa fa mijery film aritsika indray adiny telo eo ihany dia androantsika sady nahita spectacle nafinaritra no nahazo haim-panahy dia andesika marana zany amin'ny fifaliana sao ary any ny mainty milalina sy mitamira satria zareo mbola tsy nanao ny hirany vitsay dia isy mpanompon'Andriamanitra volazaiko aminareo fa tonga teto amin'ity fampivavahan'ity mba ho aseho antsika izy ireo satria raha aman-drentsika raha teo ary aorian'izay dia hirany tera fifazana dia ao anatin'izay vao vitsy zay dia mitsangantsika mandray tsodrano farana tanteraka ny fotoanantsika mahafinaritra miheno hira fiderana tompoka dia mahereza ianareo mainty milady
rehefa malala misy fitentsika malagasy hoe na dia bevoka sarontaina aza tsy afaka ny anaiky tromby ampitsanganana pisaka tsy azo dingana indray mahafaly ary malala no milaza amintsika fa ao anatin'ny antsony hoe fivorian'ny mpiandraikitra fobevintsika emintsika zao ary misy session anankiroa isan-taona izy io ny marina dia ity volana oktobra ity ny deuxième session fa noho ny mpiandraikitra be voafidy teo moa dia izao volana oktobra zao voalohany izany fiandraikitra fobevintsika emin'izany misy vitsivitsy amin'izy ireo tonga miaraka mivavaka amintsika satria no zaraina bevitsika amin'izany tany amin'ny fiangonana tany amin'ny fiangonana samihafa izy ireo ka raha mba eo ianareo rehefa malala dia mba hitsangana mba azahoana miaraba anareo ao ary tompoko eo ve tompo misy ve zay tompo e misy anaky ray montsy monjaka rehefa dia zava-dehibe dia miarabanao zay ravana miarabanao amin'ny anarany tompo zay mandray anao mpifaliana ary misaotra indrindra fa niara-mivavaka taminay ianao nampiseho taminay fa manana havana manana ray aman-dray ny fitsegema anisan'ny mpikambanao anatin'ny mpiandraikitra fitsegema ianao ary tonga niaraka mivavaka taminay teto amin'ity fitandrimandia andriamanitra ne ampahirenao lalandava ary ampitao mpiandraikitra fobe fa vavaka ho azy ireo zay amin'ny fanatosana ny andraikitra ato amin'ny fitsegema misaotra tompoko misaotra tompoko zao dia irany nagiteny hoe saotra sodera kay midera fifoazana moa irinareo zao vitsy zay avy tany dia mitsangatsika maraitsodrano ary dia manao ny hira mamiko indrindra ianao jesoa farana ny fotoanatsika avy tagna mbalavao zireo tsy hoe mitsanganetana dia blazo hoe azojalony eny ary ampy zay aloha zany fa raha rivandray manao misimisy rivandray tsika manao misimisy
dia mahafinaritra mihaino an'io ary raha ritsika hiaino an'ireo ireo ny rakapela zafindraony avy any ambalavao zany tena mahafinaritra zany tsakanarevana malala ny tsodrano isika izao tanterahany tompo aminao ne zao tsodrano zao andriamanitra ny fiadanana ne hahamasina anareo samy tanteraka kaokaharovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tianatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mandehana amin'ny fiadanana. Amen.